بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد kazadinatsika managem ay miparitagy amin'ino amin'ny fampatsiahivana zay ataontsika eto matetika. Niainatsika miaika amin'ino amin'ny Ramadan ndraiky Qiyam al-Layl. Ramadan sy fitsanganana amin'ny alina. Nambahan Allah subhanahu wa ta'ala miresaka zany Qiyam al-Layl hoe salana fivavana amin'ny alina. Allah miresaka zao atin'ny Qur'an izy manao hoe tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bana Allah subhanahu wa ta'ala reo zany miala amin'ny kibana hoe mitorimasondreo miataka zavatra zay noho nino anto zany ialandreo zany ande acha Allah ande ingataka am Allah subhanahu wa ta'ala zany noho ny fahatahorany ndraiky fanantenana zany ialandreo amin'ny kibana zay ay bako mamoaka amin'ny zavatra zay nameny Allah subhanahu wa ta'ala. Toy ny aya fala ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum min qurratin. Tena marina zany tsisy fanahy zany mahafantatra ino zavatra anankiray zay hoe nireserveny Allah subhanahu wa ta'ala nindreo amin'ny tombontsoany ezaka zay nataondreo zay. Zay nambarany Allah azza wa jalla teny Qur'an. Io aya io zany mila mahambara fe olo anankiray zay mifoha amin'ny alina. Olo mifoha amin'ny alina manompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika mahetsika zany hoe mifoana 2h du matin mifoana amin'ny pahatelo ny alina fa anisan'ny zavatra mila hetsika koa zany tafiditsika amin'ny fanazavany tafsiriny ny aya io koa mila mahambara fa hoe zay ny olo nahatantehika salat al-isha miaraka amin'ny jamaa. Izy bakao nahatantehika salat al-fajr miaraka amin'ny jamaa, io karaha olo nifoha amin'ny alina zay. Satria fa tafiditsika amin'ny alina salat al-fajr ndraiky salat al-isha farafahakeliny koa tsika tsy mahavita zany mifoha amin'ny alina zany atsika toko mahatantehika salat al-fajr ndraiky salat al-isha miaraka amin'ny jamaa mba ahafahantsika tafiditsika. Fa ohatsy atsika nahavita ndraiky nifoha amin'ny alina zay vao maika anisan'ny zavatra nino zavatra tsara zay. Satria nilaza mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam amin'ny andron'ny Qiyama Allah subhanahu wa ta'ala mamoa olombelony jiaby amin'ny andron'ny Qiyama zay. Boko tsy vitan'izay misy feo miantso aiza le olo tatajafa junubuhum anil madaji', aiza olo zay hoe nifoha amin'ny alina nandeha nanompo Allah subhanahu wa ta'ala mitsangana o. Allah mitsangana aiza jiaby olo zay nifoha tamin'ny alina zany nangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mitsangana eo niantina mba tombotsika azza wa jalla. Ary tsy vitan'izay reo zany isan'ny vitsy fa kanefa zany Qiyama zany tsy mitsanga ko tsy otsinky mitsanga reo no tsahiny aloha reo bakao midika atin'ny paradisa zay. Moa vitsika tsy toko tsy tiatsika nisan'ny zavatra zay. Zay zany isan'iny tombotsoan'izay. Ay nilaza koa Abu Dharr radiyallahu anhu milaza fa hoe misy karazan'olo telo amin'ny andron'ny Qiyama Allah subhanahu wa ta'ala zany mifala amindreo avoavo amindreo. Iny karazan'olo telo anisan'izay olo anankiray zay hoe izy mifoha amin'ny alina miala zany torimaso zay miala zavatra zay nitiany zay noho nino izy nifoha izy nahatantehika odonazy izy bakao nanao raka'atainy. Voalaza koa amin'ny hadis hoe amin'ny andron'ny Qiyama Allah subhanahu wa ta'ala izy mitsikitsika amin'ny karazan'olo. Anisan'izay olo zay hoe nifoha amin'ny alina. Nantany Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mantany malaika hoe ino antony nampifoha olo abo amin'ny alina, ino nampifoha nampitsanga eo amin'ny alina zany. Nambarandreo fa hoe noho nino, nambarandreo malaika hoe noho ny fampatahorana zay namezanao lasa navozo zay natonga eo nifoha amin'ny alina, bakao noho ny fampanantenana zay nambetratsikanao amindreo le tombotsoa azo sy ny tady zay natonga eo zany ny risika nanao zavatra jiaby zay. Nambany Allah amin'ny malaika fa hoe niany ushihidukum za mangano vavolombelona fa hoe zavatra zay tahoandreo zay ataoko zany zavatra zany mankalavitra eo. Fa zavatra zay nantenandreo zany omeko zavatra zay. Zay mahatonga aya ty mahambara ohatsy zavatsika zany le aya hoe tatajafa junubuhum fa junubuhum olo anankiray zay miataka miala zany zay torimasonazy fa anil madaji' yad'una rabbahum, io mitsanga zany mandeha mangataka manao doa mikosoaly noho niny fatahorany Allah subhanahu wa ta'ala, fatahorany sazany Allah subhanahu wa ta'ala. Eo bakao nino manna fanantenana hoe ahazo zany paradisan'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay. Fa bokova Allah subhanahu wa ta'ala tsika mizali aya zany
tsy vitan'izay wa mimma razaqnahum yunfiqun, amin'ny zavatra zay namezanay eo zany yunfiqun. Ino ma zavatra namezanay eo? Namezanay fotoana eo, namezanay nino zany eo, namezanay maro fotoana eo, na yunfiqun. Rizika zany tsy voatery ny maly foana, naboakandreo zavatra zay amin'iny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay mahatonga Allah am'zay nametsaka an'ino, izy nametsaka hoe fala ta'lamu nafsuhu, tsy fantatsa ny vatan'ny zanak'olombelona fanazako ma uffiya lahu min qurrati ayun, zavatra zay valisoa zay petsaky Allah subhanahu wa ta'ala amindreo olo zay. Zay mahatonga Nabi sallallahu alayhi wa sallam milaza hoe man qama, zay ny olo mitsanga, man qama ramadanan imanan wa ihtisaba, zay ny olo zany mitsanga amin'ny alina ramadan iman ndraiky wahtisaba fanantenana, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, fa fen Allah subhanahu wa ta'ala zany fahotantsika zay. Ka tsika zany farafahakeliny ya jamaa miezah zany atsika mikosala salaty al-isha miaraka amin'ny jamaa, miezah atsika mikosala salaty al-fajr miaraka amin'ny jamaa. Ohatsy atsika miakatra ambonimbony koa zany, alohany na mihina situation hoe tsy navita ny fo aly, vitanao salaty al-isha, vitanao salaty al-nino fajr, kanefa zany anao zany tsy navita aly, mba farafahakeliny alohany na mihina suhur maraina, mangala anao zany hoe 3, 4, 10 minutes anao matanteraka 2 raka. Fa ohatsy anao mavita zany anao, miezah zany anao hoe aliny jiaby zany viloma amin'ny karazana zany ibada amin'ny manaraka andray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.